Ery hoentinao mankatoa an'Andriamanitra. Ery hoentinao mankatoa an'Andriamanitra. Manasanao aharitra hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetra tafahoana soamantsara indray amin'izao maraina izao. Samy natoro isika nahazo hery tsy avy amintsika izany fa no fitiavan'Andriamanitra tsirairay avy. Ka dia miarabanao tafahoana soamantsara amin'ity maraina ity andeha hifaonofahofatana ary dia mirary soa anao ny fahasoavan'ny tompany eo aminao mandrakariva ary ny fiadanana anie eo akaikinao sy ny ankohonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao indray. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay tianay, ilay mamindra fo, ilay mitantana anay, ilay tsy mamela anay ho irery ary mbola miazona anay amin'izao fanarahana anao izao. Misaotra anao noho ny amin'ny fitsinjovanao anay, misaotra ny amin'ny famondram-po. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay, izay tombontsoa lehibe ho anay izany dia mangataka izay tombo mamela ny elokay. Aoka mba vita fihavanana aminao izahay ary faneno masina kosa no ampianatra anay izany teninao izany. Amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andinina atao tadina ny hoe anomboantsika azy indray amin'ny Exodosy 4:20 ka ny andininy 7 efa manomboka mandeha tsikelikely ny fanazarantsika azy. Andeo ary rahantsika manao hoe dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra ary namaly indray nirejona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Mahafinaritra mandinika izany hafanapo nataon'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Tsy indray mandeha ireto vahoakan'Andriamanitra no nanao izany fanambarana izany fa intelo ary tamin-kafanapo fankatoan'Andriamanitra izahay. Ao amin'ny Exodosy 4:9, ao amin'ny Exodosy 4:20, andininy 7, andininy 7 dia misy an'izany hafanapo, misy an'izany finiavana ankatoan'Andriamanitra izany. Ary mpiara-midinika namana, tena zava-dehibe manan-danja tokoa ny fankatoavana. Ilaitsika ny mankatoan'Andriamanitra. Marina fa olombelona isika manana ny fahalementsika. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa tsy misy marina na dia iray aza. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa samy fanania izy rehetra. Kanefa zavatra mahafinaritra, ilain'Andriamanitra, zava-dehibe eo amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra ny hafanapo amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zao nefa zavatra mitranga. Ahoana no aizantsika manara-dia an'Andriamanitra ampatokiana amin'izao toerana misy antsika izao? Vitako ve zany? Vitanao ve zany? Zao no vaovao mahafaly. Rehefa mibaiko antsika Andriamanitra dia izy ihany manome hery hoe tsika manatanteraka an'izany. Zany hoe tsy avy amintsika ny fanampiana fa avy amin'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Ezekela. Ezekela 1:20. Mahafinaritra fa fantatr'Andriamanitra ny fahalementsika olombelona, fantatr'Andriamanitra ny fahalemeko sy ny fahalemenao. Kanefa tian'Andriamanitra isika ho tody any amin'ilay toerana izay nampanantenany amin'ilay fiainana mandrakizay, pakan'reto zanan'reto, dia nitady hevitr'Andriamanitra. Dia zao no ataon'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 1:20 ka ny andininy 20 sy ny manaraka manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo. Ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vatoko ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina fitsipiko ary anaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloka ianareo ary izaho ho Andriamanitra reo. Mahafinaritra ny fanampian'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Ezekela fa vonin'Andriamanitra ary mahay manao fiaingana vaovao amin'ny fiainanao izy. Azon'Andriamanitra tao manaisotra ilay fo vatoko, ny fo vatonao ka tsy lo ny fonofo izany. Fonofo
zay azon'Andriamanitra idirana. Ry mpiara-midinika namana, azonao atao ary zany androany ny mandray fanapahan-kevitra satria omen'Andriamanitra anao no ny hery entinao maka-to. Azonao atao androany manapa-kevitra ny anara-dian'i Jehova satria izay tokoa no anjarantsika. Tsy maintsy mandray safidy isika. Safidy na anaiky an'Andriamanitra isika na tsia. Safidy ilefitra tanteraka eo amin'Andriamanitra isan'ora isa minitra. Andriamanitra no manampy atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ary zay nahatonga ny apôstôly Paoly iteny amin'ny Korintiana faharoa ambin'ny folo ka andin'ny folo manao hoe ny fahalemeko no fahatanjahako satria tsapany fa Andriamanitra manampy azy, Andriamanitra mampahery azy. Ry mpiara-midinika namana, raha jerentsika tsara le Ezekely 4:telopolo teo dia mahita tsara fa hoy Jehova izaho. Jehova zany no manangona antsika. Izao no voalaza ny eo amin'ny andininy efatra amby roapolo. Ary alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko. Andriamanitra manangona ny zanany ho eo aminy. Iriko mba ho tafangona eo amin'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ary tsy vitan'izany mba hozy hoe Andriamanitra koa no manadio atsika, omeko fo vaovao ianareo, esoriko ao anatinareo ny fonofo. Mahafinaritra zany. Esorin'Andriamanitra zay tsy mety rehetra rehefa nangonina isika, omeny fo vaovao. Ary ny tena mahafinaritra dia izao izy hoe eo amin'ny andininy valo amby roapolo. Ary onona amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo ka olika ianareo ary izaho ho Andriamanitrareo. Mahafinaritra ny fomba ahafahantsika maka-to n'Andriamanitra, omen'Andriamanitra antsika ny hery hoentsika maka-to. Navaozan'Andriamanitra ny fanekiny dia ho tendrombohitra sinay, ny aran'redona ny olona, ny aran'redona izaho sy anao, kanefa tsy vitantsika irery ny fanaovana izay lazain'i Jehova, fa mila n'Andriamanitra isika manamboatra antsika. Ozy hoe omeko fo vaovao ianareo. Ao amin'ny andininy fito amby roapolo dia ozy hoe ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Manampy anao Andriamanitra. Vonin'Andriamanitra anampy atsika, ampiny isika mba ahafahantsika maka-to. Ry mpiara-midinika namana, tena fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ny hery hoentsika maka-to azy. Ary zay no ampahireziko anao, zany ihany koa no ampahireziko antsika tsiraray avy. Zany no antsika miatrika ny tontolo andro. Tsy vitantsika ny manao izay sitrapon'Andriamanitra, fa mila n'Andriamanitra isika anampy antsika araka ny voalazan'ny bokin'ny Ezekely, omeko fo vaovao ianareo. Andriamanitra anie anomeanao zany fo vaovao zany androany ka ho hita soritra eo amin'ny fiainanao, ho hita soritra amin'ny asa ataonao, fa olona anomen'Andriamanitra fo vaovao ianao ka ny soratra ao anatinao ny fo vato fa nomeny fonofo ianao ka ny fanahiny kosa nampitoeriny ao anatsika tsiraray avy. Mirary soanao, mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao indray amin'ity androany ity. Ndeha hivavaka isika amaranantsika izao tenidinika izao. Andriamanitra ray io, misaotra anao izay fa omenao anay ny hery ho entinay maka-to anao. Dia ianao tokoa no hiditra ho nitsihatra. Marina fa vonona izay ankatoanao kanefa tsy vitanay, malemy izahay ary fantatrao izany ka dia manampy anay ianao. Dia ianao no hiditra ho nitsihatra. Tompo, irinay mba omenao fo vaovao izay androany ary ampitoerinao aty anatinay ny fanenao masina mba handehananay mahitsy eo anatrianao amin'ity tontolo andro ity. Dia mitahianay amin'izay rehetra ataonay androany. Mivavaka tonononay sy angatana amin'ara Jesosy rery any. Amen.